mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabantsika rehefa mpitratra ity sabotsy faharoapolo ny volana may ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia nitaratasy ho an'ny Efesianina toko 4 diny voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mandefitra amin'ny fitiavana. Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fibehavanana, iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny niantsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manegana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany lazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avy izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa, izay nidina dia izy koa no lay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenony ny zavatra rehetra. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Taratasy nosoratana ho an'ny Efesianina ity taratasy ity, saingy raha mamaky ilay votoatiny isika dia taratasy natao aparitaka mihitsy amina fiangonana maro ilay taratasy ny votoatiny. Fomba fanaombotsinina tamin'ny andron'ny Paoly no hoe taratasy ho an'ny Efesianina ohatra, saingy hamaroina dia zaraina amin'ny fiangonana maro samihafa. Ohatra hoe ny taratasy soratana ho an'ny Kolosianina dia voadinika koa fa voateny ao fa misoratana koa ho an'ny fiangonana tany Laodikia, na ny Efesianina koa tahaka izany. Noho izany dia fanao mihitsy tamin'izany no hoe taratasy izay natao ho an'ny fiangonana anankiray nefa ny aparitaka. Taratasy ho an'ny Romanina ohatra dia misy tohiny izay manampy ohatra ny toko 220 dia misy tohiny izy ilazana hoe ity taratasy ity dia mety efa naparitaka naneritretina naparitaka tamin'ny fiangonana hafa dia nampiana rehefa avy eo. Hoantsika manao hoe natao ho an'ny fiangonana maro ary itony taratasy itony. Ny hafatra raha teo dia izay. Ny andininy voalohany no ndeha ampahirezana anao ny hoe mpino mandeha miendrika ny fiantsoana. Mpino mandeha miendrika ny fiantsoana. Eto dia Paoly dia manao fangatahana tahaka ny teneny eo amin'ny Romana toko 12 mangataka aminareo zay raha mba hatolotra reo. Mangataka mba hatolotra reo ny tenanareo. Dia eto amin'ny Efesianina Paoly amin'ilay mangataka mba handeha miendrika ny fiantsoana ianareo. Ny fiantsoana arak'izany amin'ny Paoly avako dia misy toetra takiana mendrika an'izany fiantsoana zany hoe sahaza tsy mandoto an'izany fiantsoana zany, tsy mampitondra henatra an'izany fiantsoana zany, tsy manala baraka lay niantso. Zay ny dikan'ny hoe mandeha miendrika ny fiantsoana dia tsy manala baraka lay tompon'ilay fiantsoana, ilay niantso, ary tsy manao zay haresy tondromaso an'ilay niantso. Tsy hoe rehefa natsoina, satria amin'ny Paoly dia zao zay natsoina ka manoina dia manantanteraka asa. Ka raha ohatra ka mampitondra henatra lay niantso, raha ohatra ka tsy manao tsara zay zavatra nasaina taony lay voantso. Eto ary Paoly dia manamafy zany amin'ny Efesianina manao hoe mandehana, mandeha miendrika ny fiantsoana. Dia misy toetra vitsivitsy zay tena amafisin'ny Paoly eo. Amafisin'ny Paoly eo ny voalohany indrindra dia ny fanetretena. Zava-dehibe amin'ny antsoina hoe olona mandeha amin'ny fiantsoana ny fanetretena. Satria mantsy ny antson'Andriamanitra mampirehare, mampisaosao, ary mety mahatonga avinavin-kevitra mihitsy aza indrandray ny antso. Satria fantatsika fa rehefa antsoin'Andriamanitra ny olona dia omen'Andriamanitra zay mety ho ilainy na zay mety ho entina manatanteraka lay antso. Jesosy raha ny antso ny mpianatra ka naniraka azy dia nanome azy ny fanahy.
ary efa nany miaza ny fanahy izy tena ny miazy fahefana mihitsy ary ny teny hoe hanitsaka menarana azy ianareo omeko anareo ny fahefana rehetra de tsisy ampaninareo ny asan'ilay ratsy zany hoe rehefa nantsoina ny olona de nomeny Jesosy fahefana nomeny Jesosy hery nomeny Jesosy voninahitra mihitsy koa aza arak'izay teneniny hoe efa nasehoko aza ny voninahitra izay niarahako nanana taminao hatrano ny fandoenana izao tontolo zao Jaona 7:20 no zany dia miombona voninahitra amin'Andriamanitra isika miombona ao anatiny zany fitiavan'Andriamanitra izany ka manjary mamiratra amin'ny fahasoavan'ny tompo isika hany ka mety ho azo ny fakapanahy irehare mety ho azo ny fakapanahy izaozao na mety azo ny fakapanahy izay mety hoe tsy mihevy tena mihoatra noho ny ho tsara na mihevy tena ho mihoatra ho mendrika noho ny hafa mihitsy aza hita zany tantara zany eo am'tantara ny fiangonana eo amin'ny tantaran'le olona voantso betsako amin'nysotra masina dia ahitantsika an'izany indraindray ahitantsika zany avinavy-kevitra zany indraindray ka mahatonga ny fivakisan'ny fiangonana ireo fampianaran-diso tamin'ny taonjato voalohany isan-karazany ny arianisme ny pélagisme sy ny sisa de zao saika nateraky ny avinavy-kevitry ny olona nateraky ny avinavy-kevitry ny olona ny hoe nizy ihany mihevitra ny hoe tariny fanahy masina eritreretiny hoe ny fanahy masina de ao amin'ny miasa fa tsy ao amin'ny olona hafa eritreretiny hoe ny fanomezam-pahasoavany ihany ny tsara fa neny hafa-tsy tsara eritreretiny hoe fanomezam-pahasoavany ihany ny tena ilaina fa neny hafa-tsy de manahoana loatra ary dia eto Paoly de manafatra manao hoe ny voalohany amin'izany hoe mpanompon'Andriamanitra mandeha araka ny fiantsoany zany de ny fanetretena Jesosy efa nalazava an'io hitantsika eo amin'i Jesosy zany Jesosy nanaiky nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy nanaiky nikarakara ny mpianatra fanetretena ary io Filipianina 2:2 tenenan'ny Paoly ndray maka manao hoe aoka ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa aza zay nanana ny endrik'Andriamanitra nefa nofohanany tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo zany hoe ny fohanany Jesosy ny maha-Andriamanitra azy ary de nanaiky naka ny toeran'ny mpanompo izy alay mpanompo zay mbola ambany indrindra aza de dolos rehefa koa malala mandeha araky ny fiantsona isika rehefa mandeha amin'ny fanetretena takina alam'izany mpanompo mandeha araka ny fiantsony zany ny fanetretena ary fanetretena tsy ianarana amin'ny filozofia akory fa fanetretena ianarana amin'ny Jesosy ao amin'i Jesosy mianatra izany fanetretena zany be deaibe mantsy mampianatra karazana fanetretena misy be deaibe misy fanetretena ampianarin'ny filozofy misy fanetretena ampianarin'ny psikology misy fanetretena ampianarin'ny fahendrena nentim-paharazana sy ny sisa rehetra fa eto dia fahendrena zay ampianarin'ny Jesosy ao amin'i Jesosy tsika ny mianatra an'izany mandeha araka ny fiantsona de mianaran'i Jesosy ny amin'ny fanetretena fa ny faharoa de ny fahalemem-panahy zava-dehibe koa rehefa koa malala ny olona manetitena de manana fahalemem-panahy ny Jesosy de nanantitrantitra ny toetra io mihitsy ary Paoly moa de matetika nanazava ny Kolosianina 3:9-12 ao amin'ny Galatianina 5:5 de anazavany Paoly mikasika ny hoe zava-dehibe ny antsoina hoe fahalemem-panahy ny fahalemem-panahy de ny fanekenao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra nefa ny fanekenao ny mety ho fahasamihafanao amin'ny hafa fanekenao ny fetran'ny hafa ny fanekenao ny fetranao ny fahafantaranao ny fetranao ary fatanao atreto ny fetrako fatatrao zay fetra mampanetriteny zay fa ny fahalemem-panahy koa zao de fanekenao ny fetran'ny hafa hoe hatreo kosa mba vitany hatreo mba zakany hatreo mety aminy zay mba tratry ny heriny zay mba takatry ny sainy zay mba vitany fiezahany sy ny fahasalamany de ekenao zay ny antsony hoe fahalemem-panahy fa indraindray tsy de mahana fahalemem-panahy loatra isika ary oarana zao tontolo zao koa ara indraindray zao tontolo zao ndray mampianana atsika ny antsony hoe tolérance fa indraindray tsika de tsy manaiky ny antsony hoe tolérance amin'ny lafiny sasany satria misy tolérance mazava ho azy na fandeferana na mety ho fanekena mihitsy ara misy zavatra zay indraindray itsika ny mamorona azy fa tsy zavatra lalàna moral ataotsika fa tsy lalànaka ny baiboly de indraindray iny ny lasa ataotsika movatsy ny fariseo dia
tenenan'i Jesosy manao hoe tatavaninareo ny moka nefa telonareo ny ramefa zany hoe lay lalàn'olombelona no tomponareo fa ny lalàn'andriamanitra tsy rarahina zay ny amin'ny faritra eo de lasa mpiatsara velatsy betsaka ndraindray tsika tsy manana tolérance na tsy manana fahalemem-panahy amin'ny hafa fa masika amin'ny hafa nefa amin'ny tenatsika dia tsy mendrika amin'ny tenatsika de eketsika malemy fanahy amin'ny tenatsika izy sika fa tsy malemy fanahy amin'ny hafa ndraindray zavatra tsy de tena ataotsika hoe manahoana loatra de nefany miteraka fitsarantsika ny hafa na miteraka fanameloantsika ny hafa eo Jesosy de nampianarantsika fa zany kristianina zany dia olona manana fahalemem-panahy ny olona mandeha araka ny fiantsona de olona manana fahalemem-panahy satria nahoana satria ny olona antsoina de ny olona antson'ny tompo de olona anatona ny hafa eo amin'ny toerana misy azy zany hoe mandray antso anao midikany hoe antso anao de tsy ho antso an'ny tenanao ihany fa antso an'ny hafa matoa ianao nandray antso matoa tsika nandray antso de irahin'ny tompo anatona ny hafa na hanompo ny hafa na andray ny hafa isokatra amin'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy zay le fiantsona tahaka ny ambassadeur dia na ny masoivo dia any amin'ny firenena samy hafa any izy azo hoe masoivo any France izy na masoivo any Italie izy na masoivo any États-Unis izy de zao ao anatin'iny masoivo iny de zao lay tahaka n'lay ty Madagasikara ihany tahaka ny eo am'le fireneny aviny any ary ny lalàna amin'ny fiazy de lalàna amin'ny feo anatin'le firenena zay izay naniraka azy zava-dehibe zay fa nefany dia any amin'ny firenen-kafa iny izy anatin'ny firenen-kafa iny izy nefany no ahafantaran'ny olona koa fa zao hoe malagasy ny ao zao ny momba ny malagasy zao ny fiainany malagasy no zany dia tahak'izay ny olona voantso de zao irahin'Andriamanitra no anivon'izao tontolo zao saingy tsy ny lalàn'izao tontolo zao akory no mitondra azy fa ny lalàn'Andriamanitra saingy zao kosa ny irahin'Andriamanitra hanatona izao tontolo zao toy ny tenan'Andriamanitra sy tongotr'Andriamanitra manatona izao tontolo zao amin'ny alalan'i Jesosy no zany de zao raha tsy mahana fahalemem-panahy isika de manjary boka miaro-poza hoy ny taona manosika azy hiverina indray asa takatry ny kizy moa zany hoe boka miaro-poza zany ny fo zany dia anaty lavaka tahaka ny rehefa mandeha nareo ka mahita valam-pareny amin'ny tanimbary eny dia amin'iny valam-pareny fa misy ny ataona hoe lavaky ny foza dia fantatry ny tantsaha rehetra teny dia rehefa maka foza de mazava ho azy loarana ka rehefa boka miaro-poza de manosika azy verina indray azay zavatra mitrangatra indray raha kristianina tsy mandeha araky ny fiantsona tsy mba mahana fahalemem-panahy fa mitratrevatreva mihevitra ny tenany ho masina mihevitra ny tenany ho tsara mihevitra ny tenany ny hafa ho ratsy mandrakariva de zao manosika ny hafa indray zay hiverina tsy hiditra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa zava-dehibe ara ny fahalemem-panahy tsy ny fahalemem-panahy fanafoanana ny sitrapon'Andriamanitra akory io fa fahalemem-panahy fanafoanana ny sitrapon'olombelona fanekena ny fetran'ny olombelona tsy hoe fahalemem-panahy mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra fa fahalemem-panahy manafoana ny ampopon'olombelona manafoana ny reharehan'olombelona fahalemem-panahy zay mety ho manafoana ny avinavin'ny olombelona fa ny fahatoetra fahatelo mandeha amin'ny fiantsona izy manao hoe amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana zava-dehibe lay fifandeferana lay ntsony hoe mandefitra de zao misy zavatra zay ekenao hoe tokony ho anao misy zavatra ekenao hoe tokony hozonao misy zavatra ekenao hoe fantatrao hoe tena tokony ho anao iny na tokony ho marina aminao iny saingy zao mandefitra ianao mba ampitoetra lay zavatra araka ny tokony izy mba mandefitra ianao noho ny fihavanana mandefitra ianao noho ny filazantsara mandefitra ianao noho ny fitiavana zava-dehibe ravana ny ananany olona mandeha amin'ny fiantsona zany toe-panahy tia mandefitra zany fa izao tontolo zao moa efa tsy zany ankehitriny ary manjary tonga toetra ny olona ankehitriny lay fanahy iny tsy fandeferana andralay ara dia tonony ho hevitr'Andriamanitra mihitsy raha ny hevitra zay irehariany no tsy fanana ny fandeferana ire tsy mampaninina ny olona mihitsy ankehitriny ny manitsaka ny hafa tsy miraharaha ny hafa amin'ny anaran'ny teny ny arinadraina dia mbola amin'ny anaran'Andriamanitra ihany nefa Andriamanitra ny fandeferana
mianatra ao am' jesosy ihany tsika amin'io le avako malala rehefa hoe mandefitra de ao am' jesosy ny anarana an'zany rehefa hoe fahalemem-panahy ao am' jesosy ny anarana an'zany faletretena ao am' jesosy ny anarana an'zany ary zava-dehibe ny hoe manana fandeferana ianao mahana fandeferana isika misy zavatra zay le ferintsika noho ny amin'iza noho ny amin'ny tompo le ferintsika noho ny amin'ny hafa mba hahatonga ny hafa zay anatonan'Andriamanitra satria fiantsonana resahana eto dia na ianao nantsoina isika nantsoina mba hitaona ny hafa ka raha ohatra ka miantso ny hafa tsika anatonan'Andriamanitra nefa itsika tsy mandefitra fa ny hafa nampandeferintsika de tsy mety tsy ho tonga kristianina mihitsy ny olona raha ohatra ka hoe ianao miantso olona nefa ny olona antsonao ampandeferinao fa tsy ianao no mandefitra de tsy vita ny asa tsy mety fa ianao no asain'ny tompo mandefitra satria eo am' toeran'ny tompo anao manasa ny olona ho ao am' tompo ary melo farany le avako malala de zao mazoto mitana ny firaisana mazoto mitana ny firaisana zava-dehibe avrana hoe mpino mandeha mandeha araky ny fiantsona de manao zava-dehibe ny amitsony hoe firaisana lay fiombonana zany tsy de zany loatra angenadray itsika satria efa tratran'ilay tsotsia hoe ego amy teny frantsay le hoe zalo za marina za matakadavitra za marantsaina za manambola za be hevitra za salama za tanora za matanjaka sy ny sisy de lasa lay zaho no lasa aloha ary rehefa ny zaho foana ny lasa aloha de zao tsy maintsy tsy voazona ny firaisana tsy voazona ny fiombonana ary zava-dehibe mihitsy zany hoe kristianina na mpino hoe zao no izy a tsy manana zoa ampisaraka ny mpino satria tsy tenako ny fiangonana fa tenan'i Jesosy noho zany de zao tsy azoko atao ny mizarazara na ny tenan'i Jesosy tsy azoko atao ny mandrasa ny tenan'i Jesosy raha ohatra ka raisina amin'ny fanoaram-poly ny tenan'i Kristy ny fiangonana de zay rehetra tsy tia firaisana de zao mizara mitetika mandrasa ny tenan'i Jesosy de eto de zao ny olona mandeha araka ny fiantsona ny mpino mandeha araka ny fiantsona izay na ndray antso rehetra na dekona io na loolo io na pastera mpitandro io na mpiandro io na mpandray io na tompona andraikitra misampana io na inona na izan'iza de zao izay rehetra mandre ny antson'Andriamanitra de manao zava-dehibe ny firaisan'ny fiangonana manao zava-dehibe ny hoe tokana ny fiangonana ary teneniny Paoly mihitsy hoe iray ihany inge ny tena raha miteny izy teny io de ny vatan'ny olombelo de tahaka ny fiangonana koa hoe raha ihany rehefa engany izay mandeha araka ny fiantsona dia anao zava-dehibe ny firaisan'ny fiangonana tsy ho tratry ny avinavin-kevitra ka hevitra mihoatra noho zay tiako ny heverina ho Paoly fa izao anana fanetretena ka anao zava-dehibe ny firaisan'ny fiangonana fa ny farany ela de hoy izy manao hoe eo koa ny fehi-pihavanana mazoto ho amin'ny fehi-pihavanana mitana ny firaisana ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana lay teny hoe fehi-pihavanana tsy de tena lay hoe lafiny sosialy lay hoe lay hoe cotisation iny eo fa ny hoe fehi-pihavanana de zao mba misy laminy apetrakintsika menakavy misy fandaminany apetrakintsika menakavy de zao mba hazonitsika zay mba hazonitsika zay mba tanterahantsika zay le avako malala etam-pamaranana de mampahiry anao mpino isam-batan'olona isa-tokantrano fa zava-dehibe zany hoe mandeha araka ny fiantsona zany ny fiantsona efa eo tsy mamorona fiantsona antsika fa ny fiantsona an'Andriamanitra tsy mamorona ny asan'ny fanamasintsika fa ny asan'ny fanamasina efa eo fa ny asain'ny tompo hotazonitsika de zao mba mandehana amin'ny fahamendrehana mba tsy hanala-baraka ilay tompon'ny fiantsona mandeha araky ny fiantsona mba tsy ampitondra henatra lay ny antso atsika de Jesosy fanana fifaliana izy eo am-pitazanana atsika manatanteraky zany antso zay ny antsona atsika zany ivavaky sika tompo am'sotranao zahay fa manafatra anay ianao mba handehananay araka ny fiantsona tahaka zay efa ny antsonao anay tsiraray avy ianao tompo noho ny antso anay niala tamin'ny maizina ary mbi amin'ny fahazavana mahagaga de ampahireo zay tompo mba handeha amin'ny fahamendrehana ary anana fanetretena fahalemem-panahy faharipo mahay mandefitra amin'ny fitiavana
miazona ny firaisana ao anatin'ny fanajana ny fiampihavanana teraky ny fanahinao. Tompo mamelany heloka raha toka mirehare zahay, raha toka tsy malemy fanahy amin'ny namanay zahay fa mitratrivatriva amin'izy ireny, na mitsara ny hafa zay tsy mpino tahaka anay, na koa manamalaky manameloka an'izay mpiarabelona aminay na ireo namanay koa aza. Mamelana Tompo raha toka tsy vitanay ny mandeha araka ny fiantsoana. Ampaherezo amin'ny alalan'ny fanahinao masina zay am'izao akatoky ny Pentekosta izao handehananay amin'ny fiantsoana ho fifalianao. Vavaka izay Tompo an'ny fiangonanao, hanaovanao zava-dehibe ny fiantsoana, satria anao ny antso ary mbola mpamoahany zay am'zany fiantsoana zay niantsonao anay tsiraray avy zany. De mangataka izay Tompo ny vita hipasoavanao am'izao faran'ny herinandro zao, zay sorana ianao, meo anay ny herim-panahitra anao amakivaky ny herinandro vaovao, hitoetra betsaka ao ty anatinay Tompo ny fitiavanao, ny fifalianao, ary omeo anay ny faharetana aritra amin'ny fanomponanao. Ataovy manjaka ao anatin'ny tokantranonay, amin'ny asan'ny tananay, amin'ny fikelezananay Jesosy ny fahasoavanao. De mametraka ny fiainanay eo ambany fahasoavanao zay Tompo am'izao herinandro vaovao zao mikatona izao. Amen.